Miarabatsika piraitan-drazana tsy ankanavaka manaraka ny resadresaka zay fanaovantsika eto. Suite ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany na session extraordinaire zay nisy tao amin'ny lapam-panjakana teny amin'ny anteny miram-pirenena moa zany no anaovantsika resadresaka eto mba tsy hinanam-bolony ny vahoaka malagasy ny piraitan-drazana satria ny fivoriana tao dia mahakasika ny politique générale de l'État na politika ankapobeny fanjakana. Io no avokavoky ny fampandrosoana mifototra amin'io ny fanapahan-kevitra rehetra zay hitondrana ny tany sy ny fanjakana ka naberesaka ny fivoahan'ny mpanohitra tao amin'ny lapam-panjakana. Be dia be ny fivoizana lainga ao anatin'izany, fanaparitahana vaovao tsy marina manoloana ny fivoahan'ny mpanohitra ny lapa izany, ka izany no hitondrantsika fanazavana mba azava amintsika namana sy tapaka manaraka an'izao resadresaka izao ny zavanisy tena marina. Mahafantatra tsara fa latsaka ankaterena ny firenentsika, ny antony dia mazava fa ratsy tantana ny firenena. Rehefa ratsy tantana ny firenena dia tokony ho fantatsika inona ny anton'izay, dia misy antony maro mahatonga an'izay tsy fahombiazana izay. Isan'ny antony ray lehibe dia ny resaka tsy fanarahan-dalàna, zany hoe ny lalàna efa petraka mazava dia tsy tanterahina izany fa mitady zavatra hafa tsika anaovantsika hoentitsika manatanteraka ny fitondrana ny firenena. Izay zavatra izay zany tsara ho fantatra ny vahoaka malagasy hoe manana olana atsika amin'ity firenena ty mahakasika ny resaka fanaran-dalàna, satria mila mahafantatra isika fa ny solombavambahoaka dia rafitra mpanao lalàna, ary rehefa mpanao lalàna ny solombavambahoaka dia tokony solombavambahoaka ihany koa no manaraka an'izany lalàna zay napetrany izany. Izy ny tokony aloha ny vahoaka malagasy rehetra, nefa tsy izay no zavatra misy fa mifanohitra amin'izay tanteraka ka raha riny sihitsiny raha mitondra an'izay fanazavana zany tenanay mba ho fantatra vahoaka malagasy rehetra. Misy ny mahalala moa efa tokony hanamafy an'izay, ny tsy mahalala kosa tokony hahafantatra zay tokony ho fantany amin'ity firenena iaraha-manana ity. Izany resaka politique générale de l'État izany dia raha ny marina araky ny article 66 zany ao amin'ny lalam-panorenana zany dia ny gouvernemanta zany no mamaritra an'izany fandaran'asa sy ny fanatanterahana an'izany politika ankapobeny fanjakana izany, ka rehefa masaka avy any zany izy io dia hoentina eny anivony anteny miram-pirenena. Izay zany no zavatra tena tokony hisy marina mahakasika ny zavatra nisy nandroany. Zavatra misy dia zao: misy ny premier ministre zay efa mahazo miasa amin'izao fotoana izao ary manana feim-potoana izy ao anatiny 30 jours anendreny andreo ministra, zany hoe manoditra andreo ministra reo zany izy dia ny filoham-pirenena zany no mandany an'izany na mifidy andreo ministra zay everiny afaka mamaly ny filana amin'ny resaka fampandrosoana zay hitany anatsarana ny firenena. Tsy tonga ny 30 andro hatreto mbola tsy misy ministra na iray voatendry fa ny premier ministre ihany no voatendry, ka ny premier ministre iray dia tsy lazaina hoe gouvernemanta ray manontolo satria ny ministra ireo no samy miketrika an'izany politika mpanjakana izany dia irahany zareo midinika izany, nefa samy mahafantatra isika rehetrarehetra malagasy fa ny ministra teo aloha dia efa démissionnaire na efa nametra mpialana, zany hoe tsy afaka mikitika raha mpanjakana intsony reo zany fa ny affaire courante no misy amin'ireny ministère tsirairay ireny. Dia nefa izay zavatra izay zany no mahatonga hoe tsy ara-dalàna zany raha ohatra ka misy PGE na politique générale de l'État
tonga ho azy eo. Izy ary nanao andreo, ministra izy nanao andreo, nefa tsy misy amin'izao fotoana zay fampiresantsika eo. Zany hoe misy ministra fantôme zany zay tsy hita any ambadika any, manao zavatra tsy nierana, manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona, nefa dia misy programme anasa tampotampoka zay hitanao. Ny olana dia zao. Rehefa tonga tao zahay zany dia tsy noajaina izay article 66 izay satria tsy nisy reo ministra zany ny gouvernementa zay nanolotra an'izay PGE izay fa tapitapoka teo hitanao le programme. Ka raha ohatra ka midofitra eto tsika aoka tsahintsika fa tamin'ny 2018 ange voatendry mialoha ny ministra zay mitsangana ny gouvernementa zay vao niditra amin'izay fametrahana an'izay PGE izay. Ny ranodinika io ary tapaka nanara-dalàna io nefa 5 taona teoriana aiza io programme io nitondra fanovana ve tamin'ny firenena io programme io. Nandroso ve Madagasikara, tratra ve ny tanjona. Zany rehetrarehetra izany tokony ahatonga sainantsika voaka malagasy hoe nanara-dalàna tsika tsy tonga amin'ny tanjona zay neritreretintsika. Vao maika tsy anara-dalàna zany tsy hoajaina ny lalàna fa atao petatoko izany politika mpanjakana izany. Tsy fantatra ny nanao azy raha mahasaro moa milaza hoe ianona nanao an'ity, raha ianona nanao an'ity dia mba tenenindreo irahantsika mahalala ary irahantsika mahafantatra koa sy mahita dia anjarantsika rehefa avy eo milaza fa hoe ara-dalàna sa tsy ara-dalàna fa ny tena marina tsy ara-dalàna izany. Ka raha midofitra ity firenena ity dia iza no amenao tsiny zany rehefa avy eo iza nandrafitra ny politika mpanjakana zay tsy fanta-piaviana io dia ailika amin'iza zany rehefa avy eo ny fadisoana aty amin'ny fanoherana ve. Ny mpanohitra no lazainao rehefa avy eo fa hoe io fa tsy mandrosotsika noho ny ataon'ireo mpanohitra reo ianareo no mitondra izao fa ny fifanohanana no atao, ny fiaraha-miasa no atao ao anatiny lalàna fanarahana ny lalàna velona fa tsy zavatra ohatran'izao dia lasa mametraka olana zay rehefa avy eo satria efa betsaka zany ny fandikan-dalàna amin'ity firenena ity ary miverimberina izany lasa tsy misy olana zany. Mitovy amin'ny tranga zay nandalo nandroany ity. Zany hoe solombavambahoaka zany manangatana rehefa avy eo aroso ary ny fivoriana dia atsangatanana zay vonona aroso fa rehefa midofitra rehefa avy eo aza ilika aty amin'ny fanoherana fa ianareo zay nanangatanana tao nefa fantatra reo tsara fa tsy manara-dalàna izany fantatra tsara fa tsy mahalala atsika iza nanao an'io fa dia ekentsika rehetrarehetra ary manaiky an'izay moa nareo mazafady fa zay tsy nanaiky dia zay nahatonga anay hoe aleo ivana izy ity satria nanara-dalàna teo aloha tsy tody amin'ny tany nombana vao maika tsy anara-dalàna dia mieritreritra inona io mitovy any io rehefa tsara fiandohana tsara rafitra ny politika mpanjakana mazava ho azy mipetraka ary miteraka voka tsara izany. Fa rehefa ataotaonao fahatany io dia azagaga anao rehefa après 5 taona zany fahatany ihany koa ny vokatra azo. Ka izay moa zany mahatonga eto mitondra fanazavana amintsika satria efa betsaka loatra ny zay fandikan-dalàna izay ka noho izany dia tsara zany ampahafantarina antsika fa hoe betsaka ange ny fandikan-dalàna misy eto amin'ity firenena ity atao kajikajy daholo ny zavatra rehetra na dia fahita fa mifanohitra amin'ny lalàna velona dia izay zany anankiray. Faharoa nilaza atsika fa ahemotra ny fifidianana dia isan'ny antony nanemorana ny fifidianana dia ny resaka tsy fisiany tsy fitsanganany gouvernementa. Raha manara-baovao zany tsika tokony hahafantatra an'izay hoe no ny antony tsy fisiany gouvernementa ny joro dia nahemotra ny fifidianana na dia amin'ny andro fahavaratra ny ekena ihany zany satria tsy nijoro ny gouvernementa. Tampotampoka teo tsika zany mametraka an'izay politique générale de l'État izay nefa ny gouvernementa tsy nijoro dia aiza no hahafantarana hoe eo tsika zany tsika rehetrarehetra samy mahafantatra hoe tena tsisy ny zany fanaran-dalàna izany fa maninona ny ekena izy tany amin'ny fifidianana nahemotra nefa teto izy nekentsika rehefa hanao an'izay politique générale de l'État zay. Hitanareo tsy hoe manamaivana ny élection communale fa kosa tokony ho fantatsika fa misy danger ao satria ny aim-pirenena mihitsy neto zany élection zany mbola azo leferina izany
fa izany politika mpanjakana izany no afahantsika mahafantatra fa hoe misy olana ria tokony hatsaraina tia jeronareo zao ny lalana am'izao ahoana moa no fantaranao izany nanao anio dia raha ohatra ka midofitra zany hitantsika lalam-pirenena nandritra an'izay 5 taona izay tsisy fanatsarana tsisy fanaovana lalana vaovao ny lalana taloha tsy vita ny kojakoja azy resaka politique générale de l'État ny mahatonga an'izay ary tsy voaja ny politika izay napetraka anankiray izay ny resaka jiro ny resaka rano ka tsara raha ohatra ka ministra tompona andraikitra izay voafidy no ametraka an'izay fa tsy hoe apetraka n'olona tsy fantatra izy dia rehefa avy eo zany mifanometsiny isika rehetra izao ka mora amin'ireo ministra izay voatendreo rehefa tsy mahomby tsy zahay ne nanao anio andana no tanionareo an'izay olona nanao anio ka izay zavatra rehetrarehetra izay zany no mahatonga saineto ka mba tsy hinanatsika mbolo ny vahoaka malagasy dia hoentina ihany izay inona motia fanazavana izay satria ireo olona zay démissionnaire na ireo ministra taloha zay efa nametra-pialana dia efa tokony tsy manana fahefana feno intsony am'izay fametrahana an'izay tetikasagoavana zany izay apetraka amin'ity firenena ity satria olona efa tsy anasa reo dia tsy manana zo zany hanao an'izay fametrahana an'izay politique générale de l'État izay ka ny vahoaka malagasy zany mendrika gouvernemanta ara-dalàna ary gouvernemanta manana fahefana feno hitondra an'izany programa nasa izay heverina fahatsara ny firenena izay indrindra amin'izao fasairanana izay iainantsika izay mianjady amin'ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao ka ny lalam-panorenana ihany zany fiverenantsika amin'ny lalam-panorenana izay no ahafahantsika zany mahazo vokatra tsara fa rehefa io lalàna io dikavitsika dia lasa zara fanao lasa mahatonga hoy aho fampianarana ratsy ho an'ny taranaka mampara satria afaka miserefere izy fa maninona taria tsy naranana ny lalàna tsisy olona voasazy fa maninona amin'ny andronay ho tonga nareo sarotiny dia lasa ifampiandry eto tsika izy anavitra n'ity firenena ity ka ny ahy zany dia tsotra ara-dalàna ny fijoroan'ny premier ministre fa kosa ny gouvernemanta tsy feno tsisy io ary tsy azo lazaina gouvernemanta io nizaniza hanazavan'izany ka ny olona rehetrarehetra zany eto miandry ny filoham-pirenena amin'izao fa maninona tsy voatendra ny ministre inona ny antony tokony hitondra fanazavana izy mahakasika an'izany ohatran'izay koa ny premier ministre koa tokony hitondra fanazavana koa izy mahakasika an'izay fa eto dia mazava ny ahy ho an'ireo tompona andraikitra ambony zany rehefa tsy mavita ny andraikitra sy ny adidy apetraky ny vahoaka aminareo ianareo dia tsaratsara kokoa ny fametrahm-pialana satria ny fitondrana firenena dia tsy sangisangy na kitoatoa fa izao zavatra manjoantsika zao efa tsy fidiny nefa mbola iaina ao anatin'izay tsy fanaran-dalàna izay zany isika amin'ny zavatra fanaovana zavatra kitoatoa petatokoa izay tsy fantam-piaviana no iainantsika mandrakariva amin'ity firenena ity ka mila fanovana amin'izay tsika aoka mba ho matotra ny fitondrantsika n'ity firenena ity fa tsy atao zara fa vita ohatran'io fa mandreraka raha mbola eritreritra koa afaka 5 taona zany isika dia mbola tsy hisy ny fampandrosoana amin'ity firenena ity ka zahay ny tena koa dia manome toky anareo vahoaka malagasy fa tsy afaka angina zahay ary mipetraka eo akaikinareo mandrakariva amin'ny fametrahana an'izay fitondrana ny tenin'ny vahoaka izay tsy afaka hitazam-potsiny zahay fa tsy maintsy hisy ny fampilazana ataonay tsy maintsy misy ny fanazavana zay ataonay rehefa misy ny zavatra everina fa tsy asoa antsika rehetra satria zao zavatra izao dia zaho aloha dia manometsiny andreo namana izay maneky be fahatany fa hoe andao alefaso ny inona ty famakina fampandehanana fitondranana zao politique générale de l'État izao zay efa fantatra fa tsy manara-dalàna ka izay zavatra izay zany tsy mahasoantsika ary namana solombavam-bahoaka aoka ijoro amin'ny mahalehilahy ianareo amin'ny mahalehilahy ianareo fa tsy hoenty ny tombotsoa manokana eto dia ho raisiko tombotsoa manokana izay satria aim-pirenena no resaka eto fa tsy tombotsoa ny solombavam-bahoaka manokana fa maninona ianareo rehefa mitombotsoa anareo entitra fa rehefa mitombotsoa ny vahoaka malagasy moramorainareo
maivanareo za kosa aloha tsy d'accord aminareo namana am'zany marina lapan'ny demokrasia ny ao amin'ny anteny meram-pirenena fa demokrasia manara-dalàna fa tsy demokrasia hoentiny fitiavan-tena sy ny tombotsoa manokana zay angambany miresadresaka mahakasika ny zavatra nisy nandroany teny anivony anteny meram-pirenena ho tsara ho fantatratsika ho fintiniko alohany amaranako ny teniko dia mahakasika ny tsy fanajana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana ka anaovana zavatra kitoatoa izay tsy fantam-piaviana tsy manaraka an'izay lalam-panorenana izay ka sao dia misy indray anovany fa hoe mitaky an'izao na zahay tianakorontana na manohitra bontola tsisy resaka bontola eto fa resaka lalàna no tokony arahiny tsirairay amin'izay fametrahana ny politique générale de l'état izay dia manaraka ny fanazavana izay apetraky ny lalàna amin'ny article 66 eo anivony anteny meram-pirenena izay ny conseil de gouvernement zany no amaritana mametraka mamaritra nizay fandaharan'asa ho tanteraina amin'ny resaka politique générale de l'état izay zany hoe ny gouvernement taray manontolo zany no manao an'izay manolotra an'izay eo anivony premier ministre ary rehefa avy eo hoentina eny anivony anteny meram-pirenena rehefa avy eo izay zavatra zay zany tsy voaja tsisy gouvernement am'izao irahantsika malala ho andretrarehetra voaka malagasy manara-baovao mahafantatra fa tsisy ministre intsony am'izao fa premier ministre no misy ara-dalàna ka izay no mahatonga any amin'ny teny eto hoe tsy ara-dalàna io ka tokony ho mailo itsika rehetrarehetra fa tsy hoentiny fankahalana fotsiny na manao tsy manao fa nadedina ka mety anahirana antsika rehefa avy eo dia hifanometsiny mianakavy eto isika tsirairay isika rehetra ka noho izany dia tokony anara-masotsika rehefa mahay anao rehefa tokony ampianatra rehefa tsy mahay koa anao tokony anontany mba mifanakalo hevitra koa ao anatin'izay mba hahafahantsika zany manana zavatra tsara amin'ity firenena raha manana ity zay angamba ny fanazavana zay ataoko eto androany fa ho azavaitsika eo ihany arakaraky ny fivoatra ny toedra raha fa ataoko angamban'izay mahampy ny androany ka isorako atsika rehetrarehetra zay naneky nanaraka hatramin'ny farana zay resadresaka zay natao teo zay engania mba ho tonga saina izy ireo anitsy an'izao zavatra tsy mety izao indrindra ijery andreo zavatra zay tena mampikaikaiky amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zay fampiresantsika ny jiro tsy misy ny rano tsy misy ihany koa eo ihany koa ny fidangan'ny vidim-piainana indrindra amin'izao ankapoky ny fidiran'ny mpianatra izao mbola hitatsika fa nisy ny fiakarany vidin'ireo fourniture scolaire zay tsy zakandreo ray aman-dreny dia izany no zavatra tokony ho lara-pahamehana amin'izao fa tsy variana antsika mihazakazaka hatrany amin'izay fantokan-dalàna izany ka io moa zany atsipy ny tady mitandroko ny omby ary atsipy koa ny teny ho antsika zay manan-tsaina ho antsika rehetrarehetra ka isorako antsika rehetrarehetra zay nanaraka an'izay resadresaka zay natao tao zay